pejy hafa tanteraka kosa indray natokany firenena mikambona ho andro iraisam-pirenena ho an'ny lavapiringa ny andro ny 7 novambra ny commune Antananarivo renivohitra dia nanomana hetsika ho fanamariana izany. Efatra ambin'ny isanjato mponina eto andrenivohitra ihany manana gabone ara-dalàna araka ny antotanisa farany. 7 isanjato mponina mbola mangery akalamanjana, 7 isanjato manana gabone saingy tsy manara-penitra. Nampatsiahivina tamin'ity andro iraisam-pirenena androany ity fa zo fototra ary antoko ny fahasalamana ny fananana gabone. Ny lohahevitra hoentina amin'ity androany ity dia fananana sy fampiasana gabone zo fototra sy fahasalamana ho an'ny tsirairay. Dia ao anatin'izay zany dia misy mahazava-dehibe ny fananana gabone zany izay le hoe tokony iaina ao anaty fahasalamana izay ny mponina tsirairay dia anisany koa hoe zoan'ny tsirairay tokony hanana gabone sy iaina ao anatin'ny fahadiovana sy fahasalamana. Antananarivo zany dia efa miezaka amin'izao manorina an'ireny foto-drafitrasa iombonana ireny dia efa maro dia maro amin'izao efa mahatratra any amin'ny 100 latsakany ny foto-drafitrasa iombonana izay mizara roa lehibe ny olona mitantana an'ireny foto-drafitrasa ireny misy ireo le olon-tsotra dia misy ihany koa nefa mbola tantany ny olona ny anivon'ny fototany. Anisan'ny tetikasa tanteran'ny commune Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka amin'ny fanondrenana foto-drafitrasa iombonana eo anivon'ny fokontany 12 ao anatin'ny boriboritany voalohany sy fahaefatra. Na dia misy aza ny tetikasa samihafa dia mbola betsaka amin'ny malagasy malaina mandroso ary tsy mamelanja ny fananana gabone. Ny gabone dia tena ratsy mihitsy ny fokotaninay. Za moa zany mpitantana RFDO amin'ny fokotany Volandahesoa. Dia ny olona ny fanentanana an'ilay olona tena efa mandeha mihitsy fa ny olona koa ny malaina ampandroso ny akamaroan'ilay olona zany hoe raha nomena izay nomena chance hoe mba nomena nanaovana latrine valy dia doseze andreo efa lasa daholo zany dia fambanana tena zay kanefa nangataka tamin'ilay olona izay hoe mba alefasy le première versement an'izy dia le olona misalasala eo ny olana an'izy kanefa ny any aminay aloha dia efa rahantsika mahita angamby ty ariary izy tena tsy mety tena maloto sady ny olona aminay zany somary mafimafy kely zany fa fanentanana feno dia feno mihitsy ary zazo ny isan'ny manentana an'ilay olona fa ny olona mihitsy malaina androso zany dia malaina anana vc angamby izy raha zay ny antokona zany azy eo zany aloha voalohany raha malala no fiainana tsy fahampiny manarakarak'izay le olona koa eo amin'le fandoavana an'izy mety hoe mampisalasala anazy eo koa zay moa manana an'ity WC public ty dia mazana le olona mazoto anazy nefa le WC public eny aminay anankiray tsy masehaka satria le olona aminay tena maro dia maro mihitsy ny olona amin'izany tany volany zany. Ny tsy fampiny fanabeazana sy ny fahalalana izay miteraka toe-tsaina tsy vonona ny voatra no anisan'ny antony fototra mahatonga ny olona tsy manome lanja ny fananana gabone. Antony izay nanantanterahany commune fanentanana teto andrenivohitra nandritra ny 5 andro tafiditra amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny gabone.